dia mbola ampitombona amintsika rehetra rehefa nahady malala ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompo mihavana amin'ny tompo ny ainatsika izay nandritra ny ray volana ary mamarana azy tsika amin'izao nahavitana koa ny fetim-pirenena fa 80 taona ny fahaleovan-tena izao andeha raha ho jerentsika hoe ahoana ny tena hatongavanao amin'ilay tena fihavanana dia tsy misy afa-tsy ny fandalanao ny fahendrena ry havana malala fandalana ny fahendrena ny bokin'ny Jakoba toko 7 ny 7:12 ka hatramin'ny 7:20 malaza ary iainana raha vao miteny bokin'ny Jakoba dia natao hoe finoana arahana asa koa ny asa-pahendrena no jerentsika amin'izany asa-pahendrena ahafahantsika mahalala tsara ny dika ny tenin'Andriamanitra zao raha teo ny tenin'Andriamanitra izy eo aminareo no endry sy manam-pahalalana aoko asehony amin'ny fitondran-tena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahiny fahendrena ny lohatenitsika an'io ary amin'ity bokin'ny Jakoba ity dia hoe safidio ny fahendrena mitondra ho amin'ny tena fihavanana safidio ny fahendrena mitondra ho amin'ny tena fihavanana voalohany ary ny fahendrena safidinao dia tsy fahendrena ianarana izay malaza filôzofia ianaro ny fahendrena ianaro aoka ianao ho tia ny fahendrena tsy fahendrena ianarana ny safidinao tsy fahendrena etỳ tany na araka ny nofo izay tononona mihitsy hoe araka amin'ny demonia ny 14 ka hatramin'ny 12 fa raha misy fialonana mirehitra sy fifampiadaniana ao amponareo aza mireharena mandanga manohitra ny marina izany fahendrena izany dia tsy avany ambony fa araka ny etỳ tany araka ny nofo araka amin'ny demonia fa izay misy fialonana sy fifampiadaniana dia misy fikorontanana mba amin'izay asa ratsy rehetra lay fahendrena ianarana mantsy ry havana malala dia fahendrena manohitra ny marina nefa ireharehana amboarimboarina dia iandaniana sy alonana ny hafa tsy maintsy korotana ny fiafarany ohatra politika no tena hitarafana an'izany satria ity ny hevitry ny atoko na hita fa tsy mety azy dia tsy maintsy arahana izay no tsy maintsy ataon'ny mpomba azy izay mibaiko n'ilay président n'ilay atoko indraindray tafiditra tamin'izany ny aty amin'ny fiangonana sy ny fivavahana dia miara vezy satria fahendrena ianarana iombona ndainga betsaka izany a fiainam-piangonana ara dia hoe alao ampanjakany ty hevitry ity efa hita fa tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra fa amboamboarina dia izay no miseho ahoana no mety ho fanampin'izany dia ny Koritianina voalohany toko 2:4-5 ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny fahendrena mahataona mba tsy orena amin'ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona tsy ny fahendrena izao tontolo izao na ny any-panapaka izao tontolo izao izay olona mialevona jereo amin'izany ny tenin'Andriamanitra na ny apôstôly Paoly ara dia hoe tsy hoe nianatra 20 taona ka lasa fariseo dia tsy maintsy izay no hitaonana amin'ny fomba hitoriako teny fa ny fahalemeko ny fahatanjahako izy ny apôstôly Paoly manamafy izany ny obolana 20 sy 2 ry havana malala mpaniratsira ny divay mampitabataba ny toka fa izay miraikiraiky azon'izany dia tsy endry ny fampitaroran'ny mpanjaka dia toy ny fieron'ny leona tanora izay mampatehitra azy ka mankahadoza hiatra amin'ny ainy be dia be ny karaza toka mampiraikiraiky ny olona amin'izao fotoana izao mamo ny fitiavan-tena mahamamo izany mamo ny fironana mahadomelona izay ilay nytononona tara-politika teo ny teny mambabo anaran'olona afange zao izany ianareo manaraka n'Andriamanitra dia takizao ny fihetsikareo sy ny ataonareo mahazo olona ireny mamony ireny ny olona amin'izao fotoana izao ary misy ary miteny zavatra masika tsy mitsahatra mahazo olona ampiana fatifaty kely zao fatitsika tsy mihina kisoa zao ny androtsika tsy mivanina ihany no mahazo olona lasa izany ny fototro ireny fahendrena ianarana izany ry havana malala fa tsy ny fahendren'Andriamanitra izay miseho etsero ahoana no ampiaranao an'izay
oabolana faharoa zay roapolo zay tsy mitondra fihavanana ny fibahana ny zava-mahatombelona amin'ny fiainana sy ny fahasahina azay mety ho eritreritry ny tany ho fahendreny domely teny pahababona toa mahataona ny olona dia zay no eritreretiny ho fahendrena vokany olona ny arahany fa tsy ny tompo jesosy ary betsaka ny tratran'izany a satria mba gosgosy pastera mahay mambabo dia manaraka azy aza mba manaraka amin'izany jesosy no arahany so dia zany no arahanareo tsia jesosy no arahantsika so dia tomely ilay nareo ary manaprofo zany lika toko faraky amby roapolo andiny faefatra amin'ny telopolo ary mitandrema fandrao ny fonareo ho vesara ny vokatry ny fisotro-toka sy ny fahamamono ary ny fiaina zao fiainany zao ka ho avy tampoka aminareo taka mifandrika izany andro izany tampoka amin'ny fiavian'ny tompo tratry ny fandriky ny zava-mahatomely-piainana nefa ny olona izay tokony andosirany sy ambenany fatratra zay vao mba nadio ry havana malala ny faritra analakely nandritra iny fetiny asaramanitra iny satria nitsoahana daola mpivarotra tsy azo andehanana analakely nandritra n'iny fety-pirenena iny tsy izy tsony le mpivarotra toaka amoron-dalana zany aloha ny any tena fifaliako tamin'iny fahanginana melohan'ny fety sy tsy azo andalovana iny analakely tamin'iny lakamisy zoma iny tena fifaliana tsy isy tsony le amoron-dalana ary mino afa mba hivoatra kokoa hiaina ty fisotroana tafahoatra ity amin'izao andro ny fahem-polo taona izao koa fampiarana izany tandremy domely ny asan-devoly zay manitona sy mampilendalenda fahendren'ny tany toa mampilendalenda nefa korotany devoly no vokany zay ny tapany voalohany ry havana malala tsy fahendreny anarana fa ny tapany faharoa kosa fahendrena omena tsy anarana zany fahendrena fa avaiza omeny tompo atsika ny tena fahendrena fahendrena avy any ambony fahendrena avy amin'Andriamanitra ny andiny fafito ambin'ny folo sy ny andiny favalo ambin'ny folo fa ny fahendrena zay avy any ambony dia madio aloha ty fihavanana mandefitra mora lahatra be famindram-posy be vokatsoa tsy mianana na me tsara velatsy ary mivokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho amin'izay mampandroso ny fihavanana mitovitovy amin'io ihany voalazany oabolana faharoa andin'ny fahaenina fa Jehovah ny manome fahendrena avy amin'ny vavany miaviany fahalalana sy ny fahazavan-tsaina fahendrena omena dia sitrapon'Andriamanitra ny dikany hoe madio dia tsy mirony tsy miandany ny dikany hoe ty fihavanana dia mba etre tsara le hoe olona amoureux reny amoureux amin'ny fihavanana tena amoureux amin'ny fihavanana zany tedaviny tompo a fa tsy mody hoe tia na endrikendrika fotsiny ary ny mandefitra tsy miady lohany foana misy mantsy ny olona de rehefa tsy lohany zay dia tsy hanao ny asa indrindra fa ny asan'Andriamanitra ny hoe mora lahatra dia tsy miseho sefo lava sy hoe mpibaika io amin'ny zavatra atao ny be mifamindram-posy be vokatsoa ananan'ireo ananatsika reo fa atao be tsaka maximum mamindra fo sy manao vokatra zany tsika zao manao vokatra dia aoka mba ho maximum manao be vokatsoa tsy mianana na miatsara na velatsy afafy tsy amin'ny tahotra amin'ny fahendrena ary atenaina iotazana ny vokany tsara marosomboly tsy mianana na le tononina hoe petsay be tsara velatsy manafina zavadratsy zay nge le miatsara velatsy avy ny sakafo dia misy vahiny tampoka dia totofana tsy hafa na hoe avy misakafo dia tonga vahiny dia alana iny tsy ny sakafoanana iny dia ohatrany hoe tsy nihinan-kanina tsy petsay ny kristianina ry havana malala amin'ny fahendrena omena ary mbola manamafy zany no abolana faharoapolo andiny fahatelo nivakitsika teo ry havana malala voninahitry ny olona ny analavitra ady fa ny adala rehetra kosa misafoaka fahendrena omena manaiky esorin'Andriamanitra anaty ady ratsy Koritiana voalohany toko faharoa andiny fahafito dia milaza an'izany fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izahay ka maneho zava-miafina dia fahendrena zay nafeniny sady voatendrin'Andriamanitra fahendrena omeny tompo ny mahatonga atsika zanany ahafeny atao fa tsy mora isafoaka le tonona hoe maîtrise de soi azany ny tena kristianina tsy hoe misy zavatra tonga dia isafoaka fa milamina tsara zany natao hoe fahendrena omena fa ny olona mora misafoaka zany fahendrena ianarana
ny azy arak'izany porofoy amin'ny filazantsara ny lioko zany zay ao amin'ny asan'i Jesosy toko fahenina raiky amby roapolo andiny fahenina amin'ny telopolo fa miambena ka mivavah mandrakariva mba hahery ianareo ka handositra zany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Inona moa zany? Kolokoloy ny fahendrena omeny Jesosy amin'ny alalan'ny vavam-piambenana tampoka amin'ny fiavian'ny tompo mila fahavonona-pahendrena araka an' Jesosy. Ifikiro ary Kristy hery sy fahendren'Andriamanitra ry havana malala. Fahendrena avy any ambony izay mampandefitra sy mitondra vokatsoa. Arak'izany ry havana malala, tsy anarana amin'ny fahendrena. Misy olona miteny foana hoe ny anaranareo fahendrena. Ny amin'ny tompo raisina amin'ny fahendrena, iainana amin'ny fahendrena, koa ny amin'ny tinana azy averina safidio ny fahendrena mitondra amin'ny tena fihavanana, tsy fahendrena ianarana zay anarana zao tontolo zao mafy, fa fahendrena omena. Fahendrena maninona hoe? Omena. Averiko le oabolana faharoa andiny fahenina teo fa Jehovah ny manome fahendrena avy amin'ny vavany miavian'ny fahalalana sy ny fahazavantsaina. Zay le fahendrena omena. Kaoka tsika kristiany nahatsapa amin'izao fetiny fanevateny zao ny tena fahendrena dia fandraisantsika amin'ny tenin'Andriamanitra hiaina n'izany fahendrena natolony zany ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mahay zary ianao mitazona araka amin'ny tenin'Andriamanitra hoe tany mafy zay anananao mba tsy hisy akany satro-boninahitra ao. Fahendrena omena hiainana fa tsy fahendrena ianarana zay mampisaritaka sy miteraka korotana. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra. Amen.